Tompokolahy sy tompoko vavy, Mankalaza ny Andro Maneran-tany ho an'ny toetry ny andro isika androany 13 Martsa 2024, izay manamarika ny fiorenan'ny fikambanam-be Manerantany ny famantarana ny Toetrandro na Organisation Météorologique Mondiale. Fotoana iray anamafisana ny toetry ny andro, ny toetrandro, ny toetany ary ny toetry ny rano dia tena ilaina amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary indrindra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mandalina ny anio ho fiarovana ny ampitso, izay ny lohahevitra ny safidiany izany fikambanam-be izany amin'ity taona ity. Midika izany fa ny fandrefesana sy ny fanangonana antondam-baovao marina no fototry ny azo itokisana amin'ny vina sy ny fampitandremana mialoha amin'ny loza mifandraika amin'ny toetry ny andro. Ary indrindra ny fampitandremana mialoha dia tsy maintsy arahina fandraisana ndraikitra aingana raha tsy misy hetsika ara-potoana dia very lanja ny fampitandremana ary midika ho loza ny tranga ara-boajanahary. Ny toetry ny andro, ny toetrandro, ny toetry ny tany ary ny toetry ny rano dia loharanon-karena voajanahary izay arena stratéjika ho an'ny firenena. Ny fandiniana sy ny fitantanana azy amin'ny fomba ara-tsiansa dia fampiasam-bola ho an'ny fahaiza-miatrika, manatsara ny fandrindrana, manamafy ny fisorohana ary miaro ny vahoaka ny toe-karena ary ny fodo-drafitrasa manoloana ny tranga mahery vaika. Iarahantsika malala fa amin'izao fotoana izao dia maro ny vaovao miely sy mifangaro ka izay indrindra ny mahazava-dehibe sy sarobidy ny fandraisana fanapahan-kevitra mifototra amin'ny vaovao ofisialy ara-tsiansa novokarina soamarinina eo anivon'ny Foibe Famantarana ny Toetrandro. Tsy mitovy amin'ny vaovao vinavina avy amin'ny gadget na ny fitaovana informatika tsy voamarina ny fampitandremana ofisialy fa andraikitry ny fanjakana izy io ary miorina amin'ny fandrefesana, fandalinana ary fenitra. Izany indrindra no antony anamafisany Ministeran'ny Fitaterana sy ny famantarana ny Toetrandro amin'ny alalan'ny Foibe Famantarana ny Toetry ny andro sy miaraka amin'ireo injeniera malagasy ny fanamboarana sy fananganana fitaovam-pandrefesana izay singa mandrafitra ny toetry ny andro mahaleo-tena na station météorologique automatique vita eto an-toerana. Rehefa betsaka sy mifanakaiky ny fandrefesana eny fotony dia mahatsara ny vina ara-tonga ara-potoana ny fampitandremana. Rehefa ara-potoana somarina ny fampitandremana dia afaka mihetsika aingana isika, miaro tena, miaro fananana ary tena mamonjy ain'olona. Miavaka ity taona ity satria manamarika ny faha 520 taona ny Foibe Famantarana ny Toetrandro nanomboka ny taona 1990 no ny fotorany asa ao anatin'ny tombontsoan'ny firenena. Ho fanamarinana ny fankalazana ny amin'ity taona ity dia hisatrikasa fampiratiana ary hetsika fanentanana ho an'ny be sy ny maro sy ny sekoly mba hitombo ny fahalalana sy ny kolotsaina fisorohana ny loza sy ny tandindondoza mifototra amin'ny vaovao marina sy azo itokisana. Tompokolahy sy tompoko vavy, andeha isika andalina ny anio mba hiarovana ny ampitso. Aoka hitoky amin'ny vaovao ofisialy avy amin'ny Foibe Famantarana ny Toetrandro isika ary hanana tsara sy ny fahavononana manoloana ny tranga ara-toetrandro ary ho lasa firenena mahay misoroka ny lozany Madagasikara. Misaotra tompo.